Tomboko lasy tomboko vavy faly mitsidika tokantrano indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV amin'ny aliny asabotsy fa 7 ny volana oktobra 17 sy 2024 ity. Eto am-piandohana dia senam-panajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isa taratsika ny vaovao amin'ny alina ity araka izany dia ny trangam-piarahamonina izay niseho tetsy amin'ny fokontany Ambalavao Isotry. Raikitra indray ny fandravana trano tetsy amin'ny fokontany Ambalavao Isotry ny maraina teo. Trano miisa 5 no noravaina ary olona trany amin'ny 20 no tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao vokatra izay fandravana izay. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana araka izany ireo vahoaka mba hijery akaiky ity resaka fananantany ity. Fanadiadina. Trano miisa 5 no noravaina ary olona trany amin'ny 20 no tsy manan-kialofana, io no vokatry ny fandravana trano tetsy amin'ny fokontany Ambalavao Isotry io maraina io. Ny maraina tokony ho tamin'ny 9 no tonga teny an-toerana ny vahatany niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana ary ireo dokera nanatanteraka ny fandravana trano. Tamin'ny 1969 zany zay no nanatanga-tanana ny postana petraka tamin'ny toerana efa nisy pitsarana dia fanangatahana tao amin'ny domaine dia efa nisy ordonnance na mise en valeur zany avec non recours traitena anazy dia tsy hita tao amin'ny domaine izy no maty ny ray beana dia tateorina efa vitandreo titre hafa le tany zany nanataony dénaturation de fait zany le izy amin'ny région an'ireo le pakapaka tany reo dia ty madama ty efa tsaiko larana fahatelo angambany tao mipasy volona zany le tany dia ity ny manana région matanjaka lalao an'le fizaka-tany dia io no naka anazy madama io satria izy efa hatrany andorany fotsy io hatratia-kadimbahoaka tsaiko maromaro zany reo ny anadany sy ny anadany tena anisan'ny tena takandreo le tany le madinika zay ratsiratsy toeranareo zany. Malahelo ny zava-misy amin'izao fotoana izao ireo mponina, tsy mitsaha mitombo izy ireo ny fandravana trano fa indrindra ny eto andrenivohitra. Akoatra ny vahiny sy ny sinoa sy ny karana dia lasan'ireo malagasy mpanambola ny tany ka esorina eny amin'ireo ny vahoaka madinika. Madinika inge koa dia ataon'olona fitaovana foana ianao anatin'le ataon'ny mpanambola zany sy ny karana sonsono ihany fa ny gasy mpanambola koa tsy maintsy mamely amin'ny madinika otrao dia madinika eto zany tsisy anana tany intsony falaoviny io région mafiana resaka tany io zany reo reselerana foncier reo zany satria zavatra tany amin'any izy dia miaraka amin'ny complice amin'ireo le serment d'hypocrite reo zany na tamin'ny domaine na topo ataokena trany amin'ny tsara rehefa misy région matanjaka ny organiser io. Omaly no nomena fampahafantarana ireo tolona ireto ary ny maraina dia fandroso tamin'ny fandravana. Manao antsoavo amin'ny tokony ijeren'ny fanjakana mahefa ny tambanjotra mpanao alatra tany eto amintsika ny vahoaka madinika.